De amarana antsika n'izao fampianarana zao de jery fanamariana vitsivitsy fotsiny tsika satria ohatrany hoe mipetraka mihitsy mahazo fantaniana hoe rehefa nalony Jesosy daholo zany ny fahotako, rehefa nentin' Jesosy daholo ny ozina tokony ho entiko. De rehefa ohatrany hoe vita fampihavana amin'Andriamanitra zany de maninona nefa za tsy de miaina an'izany be foana, maninona za mbola marary nandray, maninona za mbola mahantra, maninona za mbola mikorota-tsaina zavatra ohatran'izany. De ny ten'Andriamanitra manazava anazy mantsy Hebreo 4:4 de vakitsika manoka amin'ny 1:1. Koa na de mbola nisy teny fikasana fa hiditra amin'ny fitsaharana aza isika de aoka isika atahotra, fa ndreo mba misy aminareo toa tsy mahatratra izany. Fitsaharana za mantsy miresaka hoe vitan'i Jesosy, Jesosy niteny hoe vitako le zavatra rehetra, de ila atao fitsaharana. Hoe rehefa vitan'i Jesosy ohatra hoe fampihavana antsika amin'Andriamanitra de misy fitsaharana zany hoe tsy mila miezaka mandresy lahatra amin'Andriamanitra tsontsika hoe za tsara toetra be, za zao, za tokony sitrana, za tokony tahina. Satria efa vitan'i Jesosy le izy de akapoka tamin' Jesosy lasa mahasitrana de tsy mila mandresy lahatra an'Andriamanitra tsontsika hoe za sitrana fa za mandoa-pahafolon-karena be, za mifady hanina be, za manao an'izao be. De ohatran'izany koa hoe noho le ozina nentin'i Jesosy de tonga amintsika ny fitahian'i Abrahama. De tsy hoe mila mandresy lahatra an'Andriamanitra tsontsika hoe za tahina fa za manao an'izao be, za manao an'izao be. De io zany miresaka le fitsaharana hoe vitan'i Jesosy le izy de tsy mila miezaka tsontsika satria makao amin'ny Kristy fotsiny tsika de azontsika daholo le zavatra vitan'i Jesosy rehetra. Fa ohatsy izy hoe aoka isika ohatsy izy atahotra na hoe hitandrina, fa ndrao misy aminareo toa tsy mahatratra zany, le izy tsy hoe tsy mahatratra, tsy hoe tsy eo amin'ny Kristy, tsy hoe tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra tsika, tsy hoe tsy voatantsika, tsy hoe tsisy fanamasina antsika ny zavatra ohatran'izany, fa ohatrany hoe tsy mahatratra ny hoe fomba fahitana antsika ety ivelany raha tsy mitandrina antsika de ohatrany hoe tsy vitan'i Jesosy indray le izy. De ohatsy izy amin'izay izy hoe manazava ny antony amin'izay ny ten'Andriamanitra hoe fa isika koa de nitoriana filazantsara tahaka ireny ihany, na hoe miresaka le jiosy tany amin'ny testameta taloha mantsy io ireny io. Kanefa ny teny izay efa reny de tsy mahasoa azy satria tsy nitondra finoana tao amin'izay nandre azy. De ty mantsy fandikana teny diso mihitsy fa raha ohatra hoe jerentsika amin'ny teny frantsay ozy de miteny zany hoe parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Na hoe le teny fikasana ozy izy nitoriana fa tsy nahita finoana tamin'izay le olona nandre anazy izy. Raha jerentsika amin'ny teny anglais koa izy de midikany hoe ihain'le olona le filazantsara ny le vaovao tsara fa tsy nafangarony tamin'ny finoana de lasa tsy nahasoa anazy. De ny 1:7 mantsy manazava an'izany hoe fa isika izay mino, na hoe le olona zany tsy nino de tsy nahasoa anazy le vaovao tsara na le filazantsara nitoriana taminazy, fa ohatsy izy hoe fa isika izay mino no miditra amin'izany fitsaharana izany, araka ny voalaza hoe toy ny anianako tamin'ny fahadezerako hoe tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy, na de vita hatramin'ny nanomrerina zao tontolo zao aza ny asa. De ohatsy izy hoe tsika ohatsy izy rehefa mino de miditra amin'le fitsaharana nataon'i Jesosy iny. De zany za mantsy ny antony mahatonga zany hoe ohatra misy olona ohatra raha mahatsapa zany ianao hoe ohatrany tsy zany ny fiainako hoe vitan'i Jesosy zany le zavatra fa ohatrany hoe za mbola miezaka be foana, za mbola miasa be foana nefa tsy misy voka mihitsy. De ny antony izy mety hoe tsy hainao mihitsy harenao mihitsy koa le filazantsara hoe fa vitan'i Jesosy le asa. De mazava ho azy rehefa tsy mandre anao de tsy mino, zany teny ten'Andriamanitra hoe finoana ozy izy de avy amin'izay re ary zay re de avy amin'ny ten'Andriamanitra. Izy mantsy zany mazava ho azy raha mbola tsy arinainao le filazantsara na hoe le vaovao tsara mihitsy ianao hoe vitan'i Jesosy teo amin'ny fijaliana daholo ny zavatra rehetra de tsy mino anao mazava ho azy de tsy mandray de ohatrany hoe tsy tafiditra ao anatin'le izy. Fa na de fanahy anao ianao ka tsy mino koa nefa de mbola tsy tafiditra ao anatin'le fitsaharana ihany. De za mantsany ohatrany hoe raha ohatra hoe ataontsika sokajy amin'ny ankapobeny de mety misy hoe sokajy anankiroa. Voalohany misy aloha le olona tsy mandray an'i Jesosy de na de le fampihavana amin'Andriamanitra ary tsy vita ao aminazy satria izy tsy mino. De tsy voaray izy de tsy mahasoa anazy na de kely vitan'i Jesosy ny fampihavanana antsika tamin'Andriamanitra, fa raha tsy mino izy de tsy mahasoa anazy izy ozy izy ny ten'Andriamanitra de tsy mahatratra le izy. Fa misy indray le olona fa nandray an'i Jesosy ohatra de fa miaina an'iny hoe vita fihavanana amin'Andriamanitra iny izy. Fa mbola tsy mino le vaovao tsara sasany izy hoe vitan'i Jesosy daholo koa ny zavatra rehetra, vitan'i Jesosy koa ny aretiny, na nentin'i Jesosy koa ny aretintsika de ndeha akapoka tamin'i Jesosy mahasitrana ohatra. De ohatra mieritreritra an'izany foana hoe za hifady hanina mihitsy aho de amin'izay sitrana, za hanao an'izao mihitsy aho de amin'izay sitrana. De raha ohatra hoe tsy mino izy de tsy mahavoaray izy, tsy mahasoa anazy koa le vaovao tsara le vitan'i Jesosy nefa nasitrana teo amin'ny hazofijaliana. De zany koa ohatra ny fitahiana sasany rehetrarehetra be dia be mantsy ny fitahiana ohatra hoe fiadanana, manan-karena sy ny sisa. De na de vitan'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana ary nitondra nozina. Fa raha ohatra tsy mino an'izany le olona fa mbola miezaka foana za hifady hanina mihitsy aho de angataka amin'Andriamanitra de amin'izay voatasy ny sisa.
de tsy miditra am'le fitsaharana izy, tsy mino izy hoe vita le asa, de tsy voaray tsy mahasoa anazy le asa vitan' Jesosy. Isy manjany mbola misy ohatran'ny hoe fampianarana lalindala kokoa fa hoe amin'ny ankapobeny tsy midika hoe rehefa satria nataon'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana ny asa rehetra de hoe misitraka an'izany daholo ny olon-drehetra, fa arakarak'izay inon'le olona ihany ny sitrahany. De zay olona tsy mino an'i Jesosy ohatra hoe nitondra ny fahotahan'i Jesosy de tsy voavonjy mihitsy izy, de zay ohatra hoe olona mino an'izany ohatra de voavonjy. Fa zay olona mbola tsy mino koa ohatra hoe nentin' Jesosy nozona de tsy miaina le fitahinana nataon'Andriamanitra izy de tsy misitraka an'izany hoe lasa manana fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanamasina zany. De zany mantsy zany ny antony ianaran'ny kristiana tenin'Andriamanitra ohatra ny antony ianarako tenin'Andriamanitra zao ohatra tsy hoe za miezaka hoe mianatra tenin'Andriamanitra fa misy calendrier any amin'Andriamanitra any de hoe savain'Andriamanitra isan'andro hoe androany namaky toko firy ianao, namaky andininy firy ianao. Tsy manao an'izany izy efa vitan'i Jesosy ny fahabevanana antsika tamin'Andriamanitra, fa mianatra tenin'Andriamanitra za am'izay hoe fantatro aloha voalohany indrindra le vaovao tsara iny de am'izay koa za rehefa fantatro izy de afaka inoko le izy de lasa mahasoa anahy. De zany ny tenin'Andriamanitra amin'le Romana 7:17. Koa ny finoana de avy am'izay enona ary zay enona kosa de avy amin'ny tenin'ny Kristy. De nisy fanontaniana mipetraka manaraka mantsy hoe satria zany za vita fihavana tanteraka amin'Andriamanitra de tokony hanota ve za sa tsy? De nivaliny Romana 1:1-7. De Paoly mantsy eo amin'ny Romana 5 nanazava le hoe ny tenin'Andriamanitra farany eo amin'ny Romana 5 hoe am'izay toban'ny fahotana ozy izy de nifahasoavana vao mahay mitobaka be lavitra. De satria Paoly nanazava an'izany hoe rehefa nandrain'i Jesosy de voavonjy de mitobaka be lavitra foana fahasoavana na de misy fahotana ary. De mampanontany tenan'olona zany hoe inona ary no lazaintsika na hoe satria zany voavonjy foana za rehefa amin' Jesosy, satria Jesosy no miantoka ny famonjena anahy de na de manota ary za de mbola voavonjy foana. De ozy ny tenan'Andriamanitra hoe inona ary zany lazaintsika mahakasika an'izany na hoe satria zany za na de manota ary de mbola voavonjy. De andeha toetra manota zany am'izay mitombo aminahy foana ny fahasoavana. De nivalina izy mety fa fantafantatritsika mantsy nivalina fa ozy izy ny tenan'Andriamanitra ao amin'ny 2 sanatria izany. Na hoe mivaliny tsy, raha ohatra ny eritreritra an'izany ianao vao teo hoe satria zany za fa voavonjy, satria zany Jesosy miantoka ny famonjena anahy de satria fanalon'i Jesosy mividy ny fahotako na de zay mbola ho avy ary. De hanota zany de mivaliny tsy, aza manohy an'izany eritreritra zany tsy ohatra hoe mbola neritetra an'izany ianao. De ozy ny tenan'Andriamanitra hoe ataontsika efa maty amin'ny ota ahoana no mbola ho velona ao aminy any. Na hoe ny anisany dikan'izany hoe satria efa lasa ny zavatra taloha de efa nataon'Andriamanitra tonga vaovao daholo ny zavatra rehetra. De ataonao ahoana indray ozy izy rehefa nataon'Andriamanitra an'izany ianao de mbola hivelona am'le fahotana taloha le efa lasa efa nivonoan'Andriamanitra tao amin'i Jesosy ihany. De isy mantsy mbola misy antony hafa amin'ny Romana 1:1 fa amin'ny ankapobeny raha ohatra hoe mipetraka aminao fotsiny zany fanontaniana zany hoe tokony hanota ve zany aho satria efa Jesosy nitondra ny vidin'ny fahotako de nivaliny tsy, aza manota. De ny tenan'Andriamanitra manaraka jerentsika mantsy eo amin'ny Petera 2:2-4. Ozy izy hoe ary izy nitondra ny fahotantsika, Isaia 3:12 vakitsika teo ihany iny. Ary izy nitondra ny fahotantsika tao amin'ny tenany teo ambony hazo mba ho faty amin'ny ota isika fa ho velona amin'ny fahamarinana ary de akapoka tamina sy tananareo. De tenan'Andriamanitra zany tena zany hoe nitanjona ozy izy rehefa le nentin' Jesosy ny fahotantsika de am'izay tsika maty amin'ny ota, am'izay tsika tsy manota tsony fa velona ao an'Andriamanitra. De mitovy an'izany ihany ozy izy hoe am'izay tsika tsy marary tsony fa salama ho an'Andriamanitra de akapoka tamin'ny Jesosy nanasitranana antsika. De tenan'Andriamanitra mantsy zany mampianatra zany hoe aza manota. De za koa tsy mampianatra zany hoe mandeha manota fa ny tenan'Andriamanitra fotsiny miteny hoe fa voalohan'i Jesosy ny fahotantsika fa tsy midika zany hoe mandeha manota fa aza manota. Ny tenan'Andriamanitra ary mbola mampianatra antsika mihitsy hoe aty amin'ny fanekena vaovao misy fiainana tsara lavitra mihoatra noho zany hoe tsy manota zany fotsiny. Raha ohatra hoe miaina fiainana zany zao anao miezaka tsy manota foana isan'andro de tavela am'izany fotsiny fifandraisanao amin'Andriamanitra, miezaka tsy manota ianao de farany de manota de mibebaka indray anao mifona hoe fona za fa nanota indray za, de ve de miezaka tsy manota indray anao de farany de manota de ve de mifona indray mifona za fa nanota indray za. Fa ty amin'ny fanekena vaovao misy fifandraisana tsara lavitra mihoatra noho zany hoe miezaka tsy manota fotsiny. Ohatra zao za sy ny vadiko ohatra. Za sy ny vadiko za afaka manana fifandraisana hoe miezaka tsy mijangajanga foana ohatra de faly be za tsy mijangajanga mihitsy. Fa izy mbola misy fifandraisana mihoatra lavitra noho zany hoe afaka miaraka zay de afaka mitsangatsangana ohatra afaka miaraka misakafo, afaka manao zavatra tsara mahafinaritra. De raha zany mantsy tsy hoe fiainana kristiana zany rehefa nesorina le ota nanasaraka antsika tamin'Andriamanitra iny.
de am'izay tsika afaka miditra am'le fifandraisana tsaratsara kokoa am'izay le zavatra tsara le mahafinaritra am'izay. De reo zao raha ohatra hoe hamaky ten'Andriamanitra fofoso antsika de eo amin'ny Galatiana 5:10 tena zany izy hoe misy fiainana tsara lavitra mihatra zany hoe miezaka tsy manota zany fotsiny. Na ohatra ny mpivady hoe misy fiainana tsara lavitra mihatra zany hoe miezaka tsy mifanafotoana zany fotsiny hoe miezaka tsy mampirafy zany fotsiny. De ozy izy hoe hoy kosa aho mandehana araky ny fanahy de tsy hatanteraky ny filanofy ianareo. De amin'ny Korintana 2:17 koa zao miteny zany hoe fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Na miteny zany izy hoe misy fiainana kristiana mihoatra lavitra noho ny am'zany testamenta taloha zany hoe miezaka tsy manota fotsiny. Toy ny fiainana mpivady ihany misy fiainana mihoatra lavitra noho zany hoe miezaka manao zay tsy hampisaraka zany fotsiny. De afaka miaraka de mankafy an'le fiainana mpivady de mahafinaritra ny fiainana fa tsy hoe sahirana be fotsiny za hiezaka be mihitsy za mba tsy hijangajanga de am'izay tsy misaraka zay sy mivady. De raha zany koa tsika tsy hoe zany fotsiny za mba hiezaka be mihitsy tsy hanota de am'izay tsy tesitr'Andriamanitra. Fa rehefa nesoron'i Jesosy iny de miditra am'le fiainana tsara am'izay tsika hoe mandeha araky fanahy tsika de mitambatra fiainana amin'Andriamanitra tanteraka. De mbola misy zavatra hafa misy koa ary tsy voajeritsika zao fa hoe mbola misy le sitrapon'Andriamanitra tiany ataontsika amin'ny fiainantsika iny de miaina manao le sitrapon'Andriamanitra fiainantsika tsika de mahatanteraka le zavatra tian'Andriamanitra ataontsika de sady tsara be amin'ny fiainantsika le izy mahatanteraka le sitrapon'Andriamanitra le zavatra tian'Andriamanitra ataontsika amin'ny fanjakany. De zay mantsy zany izy fa amin'ny ankapobeny fotsiny hoe aza manota